Alléluia. Dia amin'ny fiferiny lehibe indray raha sina babalala mianona amintsika amin'izao fotoana izao faly be indray ny tenako mianona aminao eto androany dia miarabanao tonga soa eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana indray izay irahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay mare izay miaraka aminay manatotosana izao fandarana izao fandraisana anjara isan-karazany dia tahiny tompontsika tsirairay avy ary manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay trantrantsy eto androany dia raha androany no voatoga eto dia manasanao ahatra hatramin'ny farany fa resy lahatra fa tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto tena misy raha ilany tompo anao rehefa voalahatra zao rehetrarehetra zao ka dia mahareta hatramin'ny farany adindray sasany mahery io ny raha antsika indray adiny roa inotsika hira inotsika tenin'Andriamanitra inotsika toriteny dia mbola izy koa mifamilavilarana ny toriteny misy ansa tononkalo misy vavaka dia zany rehetra zany mino fa hampahery anao raha hialy eto anao dia ahery dia andray hery dia vimina fahasoavana halleloia ka dia mahareta hatramin'ny farany dia misaotra anao koa tonga eto misaotra anao rehetra ihany koa mbola tonga eto indray androany faryfoana izay mahita anareo ary matoky sy mino fa tsy alamaina eto akorinareo amin'ity androany ity raha latojo niditra voalohany teto androany ny andony lanitra irotsaka aminao taka ny teo tenivohitra hermona indray ny raha latojo ny fahasoavan'Andriamanitra irotsaka eo amin'ny fiainanao ary dia hovontony zany fahasoavana zany hatrany tampondokatra ny ampaladianao ary taka ny ranonorambe dia rehefa lena ny akanjo ivelany lena hatrany anatiny dia na ny anatiny na ny ivelany na ny endrika ivelany na ny endrika anatiny na ny vatanao na ny fanahinao dia hoeniky ny fahasoavan'Andriamanitra raha latozika dia tahin'ny tompo dia mahereza zany zandrinay zany tahin'ny tompo ihany koa nanarakaraka azy teo raha navavy Lovlitina Mampionina Erikaraka Lovlitina Marijo Kodanela Mami Angelina Erikaraka Yama Soameva Berthe Sava Rodine Marie Falre Ertovo Ingondrina Rodriguez Bartella Aurélie Razana Monica Tonga Sola Antonirina Felana Rakoto Zamina Marijo tonga soa daholo isika rehetrarehetra Lonira Volonirina tonga soa Ando Andry tonga soa Zamina tonga soa izy koa mbola tsy voaravako raha Antanina Marie Charline anavavy miady Jesosy Mahery Tsiry Ambolamela Nambina Itody Raonisoa Aja Skapatitsy tonga soa daholo isika menakavy Rahalahy Alain Asana Apôstôly vadina anavavy mihaja tonga soa Alléluia tahiny tompo tsy isorana rahalatojo ranonabavy Lovlitina faharoa foana marina anao tatoaty Lovely rapitso ianao voalohany Zizi Carla tahiny Jesosy tahiny tompo daholo tsika menakavy Andriamino Ranadahany Ranabavy aina tonga soa ihany koa ianao faly be zay mahita anao mareta hatramin'ny farany taka ny zandrinao vavy halleloia dia tahiny tompo ary tsika tsirairay avy ary ny anabavin'ny Rala Andriamino mihitsy moa zany no hiaraka amintsika eto androany anatin'ny vavaka fanombohana ka andao ary mampandrosoantsika izy izy nitondra ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity dia menitsika azy avy hatrany ny fitenenana tahiny tompo ary anabavy aina anao ny fitenenana metraka amin'izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika miaraka hivavakantsika tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra mibontsika amin'ny fotoana dia manasa anao hiaraka andohalika araka amiko metraka amin'izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika miaraka hivavakantsika rehetra Jesosy tianay io rehetra indray izay mandohalika eto anaty anao
Ndray izay Jesosy miantso ny anaranao amin'izao alina mangina izao dia alohan'ny hikipin'ny masonay handehananay atory dia mahatsiaro anao manokana izay Jesosy ary raha tonga eto izay Jesosy amin'izao alina izao dia tsy noraisinao fotsiny izay amin'ny mpanomponay ianao fa raisinao izay Jesosy tahaka ny sakaizanao mihitsy izay Jesosy raha tonga eto amin'izao alina izao ka Jesosy amin'izany mahasakaizanao anay izany Jesosy dia tsy tianay izao fotoana izao Jesosy hoe mapetrapetraka eto ianao tsy tianay Jesosy hoe ny fotoana efa fanaovantsika isaky ny alina toy izao Jesosy dia tsy fonay raha ho avelanay tsy fonay raha hanaovanay zavatra hafa tsy fonay Jesosy malala hoe ho avela entinao satria fantatray Jesosy fa miandry anay ianao amin'ny lera tahaka an'izao ary fifalianao anao Jesosy no mahita anay reto tonga eto amin'ity alina ity dia isaorako anao izany Jesosy misaotra Jesosy satria raha tonga eto izay tsirairay avy reto dia tsy noho ny herin'ny tenanay tsy noho izay irery ihany fa satria ianao mihitsy no nifidy anay dia tonga eto izay mitantananao ny tontolo andronay narovanao izay tena ny dalana rehetrarehetra teny narovanao izay tamin'ny asa narovanao izay tamin'ny fianarana narovanao izay tany amin'ny toerana rehetra izay nandehanay matoa izay tonga eto Jesosy dia notantaninao ny anay ka makasitraka midera misaotra anao izay misaotra matolotra ianao Jesosy malalo faly izay Jesosy satria maro ny olona te hivavaka tsy ny olona rehetra mitonga eto amin'izao fandarana izao Jesosy fa izay dia natsoanao manokana na dia fandarana kely ary izao Jesosy fa fantatray fa eto ny fanatrehanao fantatray fa manatrika anay ianao ary izany indrindra Jesosy no mampitonga anay miazakazaka isan'andro Jesosy satria fantatray fa miaino anay ary miteny aminay ianao Jesosy dia apetraka feno am-pelatananao izao fandarana izao apetraka feno am-pelatananao ny vavaka rehetra izay ho atao eto ny teninao izay ho zaraina eto aoka ianao mihitsy no hiteny aminay tsirairay avy teny tena ho sabatra hibaka ny anatin'ny fonay ny fanahinay anovanay ampianatra anay ampahery anay Jesosy ary ampitombo ny fitiavana ianao indrindrandrindra Jesosy aizanay mifikitra foana satria ianao no antony zavatra rehetrarehetra ianao no antony hatongavanay eto ianao no antony hanomponay ianao no antony hivavahanay satria miandry anao izay Jesosy malala dia ndreto izay reto Jesosy raha tonga eto izay dia mino fa tsisy alamaina ho kasihanao manokana ny tsirairay avy Andriamanitra raha misy ny reraka dia omenao hoe raha misy Jesosy ny kivy dia omenao fanantenana Jesosy malala Kaka Jesosy ny fenonan'ny fanahinao masina izao fandarana izao raha kofa mirahanao mahery izao fandarana izao Jesosy nizaniza hitondra vavaka sy tsory-teny eto Jesosy dia ianao nikasika anazy nikasika ny tsirairay ianao Jesosy malala ary ny fitaovana rehetra izay ho ampiasainay eto dia raha kofa namirahanao tsy ho azo ny devoly anjara tsy ho azo ny devoly kitikitia na amin'ny lafinina izany na amin'ny lafinina manjaka Jesosy voninahitra Jesosy dia ho atolotra eo anao rery ihany Alleluia Amen Alleluia misaotra andranam-baviantsika tanatin'izay vavaka matsiro fanombohana izay mahafinaritra be na le feokirary dia lasa niova mihitsy ny raha ataontsika voalohany na dia vava ary mivoasoratra tety dia nainao izay dia ohatrany tsaroako izay izy izay dia ndao mba ataontsika izay izy izay anomboantsika ny fotoana androany Jesosy sakaizanay te hiady antsika ndao hoe sakaiza amin'ny Jesosy Alleluia raha te ho voary tsika ndao hoe isakaiza amin'ny Jesosy raha te ho ambinina asika ndao isakaiza amin'ny Jesosy kadaka tahiny Jesosy kadaka malala Sesaina ny aina maheno Jesosy Andola Fity Suzelle tahiny Jesosy daholo sotra nabaviana tamin'ny vavaka matsiro Andriamanitra manakaiky pasoavana ny amaly fity anao hatrany ampitombo anao isan'andro dia mahereza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra tahiny tompontsika rehetrarehetra andao ary tsika milohan'ny anotsika hira aloha dia mbola tsisy famotinana androany fa kosa misy antsatononkalo tena tsara tarehy be indray enotsika androany mbola tsy nanao teto mbola tsy nanao antsatononkalo teto mihitsy ty olona ity izy ary zany olona zany raha fantatro hoe fizy miaraka amintsika isan'andro eto izy izy ary zany olona zany raha mba fantatrao mba mitsatoka kely anao mandrapandehan'le izy ary nitondra antsatononkalo androany
eto izy miaraka amintsika fa nefa izy zay izy vao hanao antsatonikalo. Alleluia. De izy koa avan'ny ankizy efa eto ihany izy. Erikaraky ve? I Ranabaviaina ve? I Jesosy Mahery ve? I Ravavavao, Erikaraky, Mampionina koa zay fa nanao fa izy androany mihitsy izy vao hanao. De mana-talenta miafina rehetrarehetra fa de mahafinaritra. Zandriana Ozzy Suzelna, Mami Ozzy Angela, Erikaraky Ozy Marijo. Sotra nareo nitsatotsatoka teo fa de ndao reo notsika izy de samy makafy. Ranabavy mihaja Jesosy Mahery ny anarany atao amin'ny Facebook Ranabavy mihaja zokin'ny Ranabavy Erika no hitondratsika anaty antsatonikalo. Misaotra ny i Berta ny namarina de ny vatany ihany koa moa ny namarina. Ranabavy mihaja anao ny fitenenana. Ramaneka izaho fa tsara ny tomponao ile toerana iray famonjena ny fanahy. Eo zahay no mivavaka fa azo valim-bavaka. Eo no mbom-pionanay ary tena mampiray mampifankatsy anay. Andramaneka izaho fa tsara ny tomponao io le fandaharanay en ligne izay. Eo no hanovozanay hery sy aim-panay ary fandraisanay amin'ny Andriamanitray. Andramaneka izaho fa tsara ny tomponao ao koa ny ankihery izay tena mampahery sady tena be mpijery. Mamy sady fihery ny famitiana ny fity amin'ny teny frantsay izay fandraisanay amin'ny firenena iray. Andramaneka izaho fa tsara ny tomponao ao ny vavaka maraina izay tena toanaina ary tsy mba mampalaina izay entiny zokinay mampionina izay. Io le sambo kelinay fikoloana ny fanay ary io ny tondranay amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Alleluia. Andramaneka izaho andry mahafinaritra kely ery. Misaotra Ranabavy mihaja tahiny tompo ianao de mitombo fahasoavana. Manana talenta miafina daholo anareo de mahafinaritra be mino anareo ianareo koa zay meno anay eto raha manana talenta hanoratra antsatonikalo de mba alefaso mba ho henotsika rehetrarehetra hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Raha Anova Rosaina Ranabavitsika Verselina izy Verselina zay ohatra mbola tsy hitako teo. Eliana efa teo. Lovelitina Nael tahiny Jesosy. Misaotra anareo aloha nitsatotsatoka ny anaran'ny ankizy hanao antsatonikalo teo. Razana Monika, Erikaraka. Mana-talenta izy mana-talenta ny zokinao Erika. Ranabavy Saondra, Aloe Vera, Tongasoa ihany koa zay daholo kama rehefa voarabako teo de tahiny tompo ary tsika rehetra tsara le antsatonikalo izy Andriamino. Mahafinaritra be le izy. Ndao atsika ianao de ao anatin'le hiritsika de makomana amin'ny toriteny maka toerana tsara ien'ny toriteny isika ravana malala. Toriteny moa rehefa hoe raha atsika amin'ny rehefa hitanareo izy anitondra azy andao tsika eno hira. Ndao ataotsika lira mahafinaritra be nataon'ny Ranabavy fekira tao anaty zavaka teo de hiditra avatra any amin'ny toriteny tsika rehefa tahiny tompo ary.
isaorantsika n'Andriamanitra zany izy zany Jesosy sakaizantsika manantsika manana an Jesosy fa raha tsy manana azy sika sahirana ndao ataontsika izay ahatonga antsika ho sakaizany foana dia milamina isika ndao ary eno tenin'Andriamanitra ary sika ankehitriny dia mino efa naka baiboly ianao efa naka toerana tsara dia araka mampiona indray atsika androany ao anatin'ny toriteny azagaga ianao averiko ihany raha tsy miraby izy fa izy tony dia toriteny nalaina atao anatin'ny vavaka maraina dia mba entiny eto velabelarina dia tsisy arahaba zany ao amin'ilay izy ary tsisy veloma ihany koa angamba fa satria fandarina ray manontolo no nangalana azy fa zahako no miteny hoe tahiny tompony nareo ozy i mampionina ndao ary mino finaritra ary sika rehetrarehetra dia rehefa avy sika miona eto amin'ny favelabelarina velona eto rehefa tahiny tompo mampionina ary zany ifampahelezantsika indray aleluia ny ten'Andriamanitra jerentsika itsika mamaky vaky ny tontolo andro dia jerentsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny salamo fahatelo amby telopolo no vakitsika androany salamo fahatelo amby telopolo dia atongontsika amin'ny andeny fafito amby folo dia ajanontsika amin'ny andeny fasivy amby folo salamo fahatelo amby telopolo andeny fafito amby folo ka hatramin'ny andeny fasivy amby folo no vakitsika androany amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny solamandry hoe fidiranan'Andriamanitra mpitondra izao rehetra izao sy mpiaro ny olona amin'ny anaran'i Jesosy andeny fafito amby folo ny soavaly andeny fahenina amby folo azafady atongontsika ny andeny fahenina amby folo ka hatramin'ny andeny fasivy amby folo azafady tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony ilany ny olo-mahery tsy voavonjin'ny ampenheriny ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjenina ary tsy mahavonjy ny ampen'ny heriny indro ny mason'i Jehovah mitsilo izay matahotra azy dia izay manantena ny famondrakony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary halleluia ajanontsika ny ten'Andriamanitra manao hoe tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miaramilany ny olo-mahery ozy izy tsy voavonjin'ny ampen'ny heriny ilay andeny fahenina amby folo zany vakiko zany dia marina zany ny mpanjaka dia tsy maintsy miarana miaramila ny fanjakana anankiray tsy maintsy manana miaramila tsy maintsy manana atafika fa tsy fanjakana ny fanjakana raha tsy misy tafika ary raha eto amin'izao tontolo izao dia izay manana tafika matanjaka no mandresy izay maro anisa izay matanjaka ny miaramila dia izay no mandresy ny fitaovam-piadiana izay mahay manamboatra fitaovam-piadiana mahery vaika dia izany no matahora ny firenena hafa satria matanjaka izay raha eto amin'izao tontolo izao hoy ny ten'Andriamanitra ny olo-mahery tsy voavonjin'ny ampenhery ny olo-mahery zany dia olona manana fahefana olona manana toteny olona manana fahefana olona tena andrandrain'ny olona lehibe ary olona ekena teny amin'ny zavatra rehetra teny eny fa eto ny ten'Andriamanitra dia milaza fa tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miaramila nozy izy amin'ny maro no teny io araka ny tekony hoe raha n'izao tontolo izao ny jerena dia mifamadika amin'io fa raha ny baiboly ny jerena dia tena io mihitsy ny marina be lehibe ny mpanjaka atao anaty baiboly tao ry havana malala anisan'izany ohatra farao mpanjakany Egipta izany farao zany dia olona sady nahery teo amin'ny firenena ny olona tena nanaty-saina nanana tafika tena matanjaka ihany koa nanana kalesy sy soavaly maro be ny Egiptiana ary tena firenena natanjaka dia izy rehefa mitondra fanjakana dia zany farao zany tsy ololom-poana zany
fa olona tena mianatra tena hoe mahay paikady tena manam-pahalalana manan-tsaina satria ahoana moa ny havana malala na dia ny na nandevozana ny zanak'Israely nandritry ny 700 taona mahery tao amin'ny taniny fotsiny aza hoe olona mipetraka tao reo a ny vitany nampitsibadika ny tantara hoe lasa andevony ireo olona ireo firenena anankiray tonga dia nandevozina amin'ny 700 taona mahery satria tao anatin'izany efa nisy paikady maty efa nisy saina miasa tao efa nisy fivoriana tena nisy zavatra tena nampiasaina zany tao hoe miasa daholo ny fahaizan'ny farao sy ny momban'ny farao tao anatin'izany zavatra izany zay zany vao vita fa zany tsy vita tsotsotra ary le izy tsy hoe nandevozina tamin'ny sabatra sy ny fitaovam-piadina fa tena nandevozina natao mpanompo mihitsy dia miasa ho amin'izany hoe teo nandritry ny taona maro ain'izany farao zany ny fe ny situation karazana situation rehetra ary natanjaka ny firenen'ny Egypta tamin'izany mpanan-karena fa ny teny Andriamanitra dia milaza rehefa fa tsy misy mpanjaka voavonjin'ny hamaroan'ny miaramilany ny olo mahery tsy voavonjin'ny hampeneriny nanana hery zany farao zany teo amin'ny Egypta tsy mpanjaka fotsiny fa Andriamanitra mihitsy tena iankofana tena tompoiny dia tahaka izany koa Nebokadnezara koa dia mpanjaka tena anisan'ny nalaza ary mpanjaka nanana fahefana nanatsaina tena nahay mitantana ary izy dia mirehare mihitsy hoe za Nebokadnezara satria fantany ny fahefana teo aminy sy ny fahaizana ary tena nahay mitantana firenena nanan-karena zany Nebokadnezara zany tsy nanaiky azy ny olona na ny firenena kely manodidina azy niaiky nanaiky any Nebokadnezara daholo no mieriny fa ny teny Andriamanitra dia milaza fa raha hiverina tamin'ny farao teo tsika rehefa araka ny tekony hoe voafehany ny situation rehetra fa rehefa nidina an'izay Andriamanitra rehefa nidina Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy tonga ny loza folo fa za te hiteny aminao fa tsy voafehan'ny farao ry havana ny loza folo tsy voafehan'ny farao korotana daholo Egypta tsisy fivoriana afaka natao tsony tsisy tsony hoe andao hivory ahoana ny amana n'ity olana ity tonga ny valala ahoana ny amana n'ity valala ity tonga ny saoana aiza ny ody saoana inona ny paikady tsy vita ny farao ny fe ny loza folo rehefa tonga teo amin'ny firenena halleloja satria naseho an'Andriamanitra fa ianao ny farao tsy voavonjin'ny miaramilanao tsy voavonjin'ny heronao tsy voavonjin'ny sainao ianao fa za ozy Andriamanitra dia ho avy tsara ny Andriamanitra ny Egypta na dia no tsara in'Andriamanitra tokoa ny fahavalonao ngenafa na miseho manana hery miseho matanjaka eo anoloanao ny fahavalonao ary miseho mandidinididi mihitsy mandidinididi ny fiainanao mandidinididi ny mombanao dia apiako ofiny ianao dia izy no miseho matanjaka eo amin'ny fiainanao za androany te hiteny aminao fa tsisy mahery voavonjin'ny miaramilany sy ny kalesiny na voavonjin'ny heriny fa Jehovah Andriamanitra rehefa miseho Andriamanitra dia miseho ilay mahery halleloja zany natao hoe mahery zany ndao amin'izay ala ry farao alefa sy izay vitanao alefako ny loza folo izy Andriamanitra voafehanao io sa tsy voafehanao angrasy farao maty hatramin'izany tsy vitany farao na dia namonjy ny fanahiny zanany azy tsy vitany na dia niaro ny ainy zanany azy alefa na malala nefa inona ny tsy nananana garde du corps ve tsy nisy miaramila ve tsisy kalesy ve tsy misy sabatra ve tsy misy daholo zany rehetrarehetra tao an-tokotany tao fa tsy nahary na dia nilamatoan'ny farao anaty tratra ny fandriana tratra ny tanan'i Jehovah halleloja
za teteny aminao androany nenina fampiororona tonga eo amin'ny fiainanao misy zavatra tena nampandohaika ianao mihitsy hatramin'izay fa za androany mbola teteny aminao fa mahely ny Andriamanitra efa vahantsika rehefa rehefa miteny Jehovah io rehefa io no midina mikorotana izao tontolo izao ty aleluia araka ny torotenitsika voaingana fa Andriamanitra rehefa hidina tsy miera amin'izy an'izy izy fa rehefa te hidina izy dia midina rehefa te hiasa izy dia miasa tiany alefa nyloza folo alefa nyzany tsy miera amin'ny farao izy anazy ny tany izay rehetra eo aminy itsika tao anatin'ny toriteny fa tsy voafehy amin'ny farao dia marina ny tenin'Andriamanitra satria lavana malala ato anaty baiboly dia zao ny mpanjakan'ny Israely mahavariana zany zao ny mpanjakan'izao tontolo zao ny mpanjakan'ny jaidily zany na hoe ny akoatry ny zanak'Israely dia ohatr'izany olona manantsaina olona mahery olona matanjaka olona toteny olona tena mianatra sy ny sisa fa ny ato amin'ny zanak'Israely hoe mahavariana be mihitsy ny mpanjakan'ny Israely rehavana olona hafahafa kely daholo Davida zany nge rehavana malala tsy nianatra nitondra firenena mpiandro ondry tsy malala afa-tsy ny hoe maraina mifoa dia mitondra ny ondry any an-tsaha dia mihinana bosaka ireo ondry ireo amin'ny firy ireo ondry ireo no misakafo misotro rano entina misotro rano ireo tonga ny hariva mody dia inona ny aminy lokanga fa tsy sabatra tsy nianatra tany amina ekole spesialina hoe fitondrana fanjakana tsy fantampotsy zany dia nanaraka ny Davida isolo teo alohan'ny Davida dia efa ohatr'izay ihany koa isolo nge rehavana malala tsy voalaza mihitsy hoe olona nianatra be na olona nanampaizana be na olona tena erita be takiny ahoana fa veriborika dia voatendry ho lasa mpanjaka dia nitondra fanjakana fa nahery teo amin'ny fanjakana izy nahery teo amin'ny fitondrana satria nahoana satria Jehovah momba azy tsy ny kalely tsy ny soavaly tsy ny miaramila tsy ny heriny tsy ny fahaizana fa niositra izay miraisy ireo mpanjaka ireo nahatonga azy nahery aleloia ary nahery teo amin'ny tany zany zanak'Israely zany tsy malala an'izany tsika fa atahoran'ny olona zany mpanjakan'ny Israely zany ry havana malala zany tany firenen'ny Israely zany atahoran'ny olona zany nge rehavana ny mahatonga ny Amerikanina tsetsatsetsatsapotra tsy misaraka amin'ny Israely mihitsy ny Amerikanina sy ny jiosy ny Israelianina mikamana foana dia ny Amerikanina miaraka amin'ireo foana ny Amerikanina tsy miady amin'ireo mihitsy satria fantatry ny Amerikanina misy zavatra ao ambadik'ireo Israelianina ireo fa Andriamanitra momba an'ireo halleluia dia na inona na olona takiny ahoana na olona mitsipozipozy na olona iny apetraka Andriamanitra eo fitondrana zany Davida mpiandry ondry ny tananak' Davida Solomona nge rehavany tsy olona hoe aizy tsisy filazana tetiarana na tsisy filazana diplôma sy hery zany tao fa ny zavatra voalaza zao dia zao satria Jehovah momba azy nangataka fahendreny Solomona nomena Andriamanitra fahendreny izy hitatana ny firenena Davida Andriamanitra raha dia nampianatra azy nitatsabatra azy mbola Jehovah niositra taon'ny Davida nafahany nanipy mbola Jehovah tahoana ny zavatra rehetra momba ny Davida ary rano raha voasoratra Davida ty salamo ty tsy misy mpanjaka voavonjy miaramila sy ny kalesy satria izy niaina n'izany hoe taiza hoe izy raha niankina tamin'ny miaramila sy ny kalesy riafana raha niankina tamin'ny heriny tsy misy ninina vitan'izany Davida zany tena tenaiko anao fa efa ela ny zanak'Israely efa resy efa potika efa tsy misy tsony zany firenen'ny Israely zany raha ohatra ka ny heriny sy ny kalesy sy ny soavaly zany Gideona zany nge rehavana olona kely ege zany fa nitaritafika zany ary nandresy firenena halleluia inona ny teny amin'ny zanak'Israely fa nisy nandrotana amin'ny mandan'i Jeriko
anjomahary tsy sabatra tsy kalesy tsy sovaly tsy miaramily fa anjomahary nitsofina ny androala dia nanodidina ny tambohan'ny ny manda ny Jeriko raha efa Andriamanitra le afana dia marina ny ten'Andriamanitra fa tsisy fanjaka voavonjy miaramila sy ny kalesiny ka nanana manda be ngely afana izany Jeriko zany ary nitoky tamin'io manda io mihitsy izy hoe tsika le raha itsika tsy misy mahatafika atsika izany izy avana tena izany manda ny Jeriko zany hoe efa averina aminao foana fa ngeza be dia eo amboniny izany manda izany afaka ifanenan'ny camion izany ny angezan'ny manda io izany hoe tena mankadia tena hoe azo itokisana izany raha tsika olombelona dia tena afaka matoky amin'izany hoe iza koa ny afaka hiditra raha tsinaka ahoana ny idiran'ny mpanafika eo sarotra fa hoy Andriamanitra tsofy ny anjomahary amin'ny tanàny manda aleloia tsy amin'ny sabatra tsy amin'ny kalesy tsy amin'ny sovaly fa amin'ny heriko Jehova gaga ny mponina tao Jeriko rehefa tena hoe variana hoe amin'ny fomba ahoana ny fahavalinao io ho variana amin'ny fomba hamonjen'Andriamanitra anao ho variana aleloia hitanaka vava mihitsy hoe tena mbadada an'ilay zany tsy namposikino izy mponina tao Jeriko tsy neritreretiko ilay zany inona nampiasana reto anjomahary dia inona koa niodidiny impito dia niodidiny impito tamin'ny andro fafito zany fotsiny hoe tsy mampino zany ka tsy mampino fa zany ny zava-nisy ary zany ny marina aleloia dia nirodana ny manda manomboka androany ianao aza mitoky amin'ny zavatra eo aminao esory mihitsy ny zavatra any aminao any esory misy fotoana misy olona manana olana dia tsy mety etry mihitsiny tsy mety apetren'Andriamanitra fa mbola tehiteny foana hoe anka za kosa aloha nge mba manana azy ihany za nge ohatran'izao hoe mbola te hiseoseo ihany fa nanekenao etsy fa Andriamanitra miady anao aleo ianao kely fa Andriamanitra lehibe hiady anao le afana aleo zava-mahagaga izay tsy takatry ny sainao izy tao amin'ny zanak'Israely afana taiza ny mbola nisy zany hoe boka efada nandeha nanafika tobina Siriana taiza le avana nisy zany tantara mampomeny zany mampomeo azy zany tena marina ozy izy ny olona hoe tena efa mivika kely re zanak'Israely boka efatra koa en plus satria be babe dia mandeha manafika toby anankiray tobina Siriana no aliny fa mitsoka ny Siriana rodododododo efa nitoritsika teto hoe ohatrany hoe olona be dehibe niditra tao amin'ny antoky tsy nahita olona lasa daholo ny fahavalo mitsoka hoa nefa boka efa rianana fa ny Siriana zany nge nanakaleny nanana izy azy nanana ny kalesiny sy ny sovaliny sy ny miaramilany nanambola nanakalena nanatsakafo nanana ny zavatra rehetra fa boka efa da tsy resy fa lasa izy mitsoka ianao io ozy izy anao hoe malemilemy ianao kely ianao tsinitsiny ianao inona zay za fa ianao io mihitsy ry havana malala ianao io mihitsy aleloia vonjen'Andriamanitra mpanjaka ny nampahory ianao hatram'izay ny mpanjaka ny fahamaizina dia mampahory ny olona mampahory ny vahoaka eto amin'ity tany ity ny mpanjaka ny fahamazinana ary mahery teny rehefa miteny ry zareo tonga dia mekoaka ny olona tonga dia manaiky ny olona manaiky an'izany fahefana zany ny olona tsisy samikofoka mihitsy tsisy samandà mihitsy tonga dia mipirina hoa vo miteny fotsiny ny zareo tsy angana ny lalàna ohatran'izao pirina daholo tonga dia forotra satria nahoany reo ny mpanjaka
mpanjaka eto, mpanjaka ny fahamezinana. Ny mpanjaka n'ity zao tontolo zao ity dia atahoran'ny olona ary toteny vao miteny fotsiny ny président frantsay manomboka amin'izao dia mitsanana lalàna ohatran'izao tsy mahazo mandeha restaurant intsony rehefa mitady passe sanitaire fa zay tsy manana passe sanitaire dia tsy mahazo mandeha restaurant, tsy mahazo mandeha park, tsy mahazo mandeha zao fa manaiky daholo hatrany anatin'ny restaurant sy ny park rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra any tonga dia manaiky ary matahotra fa dia samy mampiditra olona tsy manana pasy satria izy manana hery, satria izy manana fahefana toteny izy fa ohatr'izany mihitsy ny devoly eo amin'ny fiainan'ny olona mametraka didiny devoly tsy maintsy atao zao dia lasa dana makary dia lasa satria toteny milefitra eo anoloan'izany ny olona ny hafana mpanjaka ny fahamaizina fa za tena teteny aminao fa efa voatsara ny ravana zany mpanjaka ny fahamaizinana zany efa voatsara hoy teny Andriamanitra ao amin'ny Salamo 3:30 teo 5:20 vakitsika indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony mba hanafaka ny fanahany amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Aleloia. Ireo olona tenenindreo olona eto amin'ity tany ity rehefa tsy olona any an-danitra tsika ny tenenina amin'io rehefa tsy anjely any an-danitra ny tenenin'i Jehovah amin'io fa tsika. Aleloia. Tsika miaina eto miaina izany tsika ty eto amin'izao tontolo izao misy iny mbola misy fanapahana eto dia ny mpanjaka ny fahamaizinana mbola manapaka eto fa io Andriamanitra miteny tazonitsika miteny Andriamanitra ozy izy indro ny mason'i Jehovah mitsinjo ny matahotra azy dia izay manantena ny famindram-pony mba hanafaka ny fanahany amin'ny fahafatesana ny fanahantsika no enjeu ny fanahantsika no fahan'Andriamanitra ny havana malala tadidio tsara fa ny olona anankiray rehefa miakoaka eo alohan'ny mpanjaka ny fahamaizinana manaiky ny zavatra rehetra apetraky ny mpanjaka ny fahamaizinana dia very koa ny fanahany fa ianao rehefa tsy manaiky ianao fa ozy izy hoe Jehovah n'Andriamanitra Jehovah ny tompoiko dia voavonjiko ny fanahanao. Aleloia. Esoroko ny fanahanao izy Andriamanitra esoroko any amin'ny fahafatesana amelona azy raha misy mosary. Aleloia. Amelona azy hoy izy amelona antsika ny Andriamanitra raha misy mosary dia afako malala koa fa eza le mosary eto amin'ity tany ity misy mosary any an-danitra tsisy mosary tsony fa etontsika ny mahita mosary etontsika mahita ny hoanana etontsika mahita krizy eto ny espénurie eto fa tsy fampihinana-tsakafo mivaivay no hitantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity fa Andriamanitra dia niteny. Aleloia. Fa amelona tsika izy raha tonga ny mosary. Aleloia. Zany mampatahotra tsika andaotsika tsy hanaraka ny mpanjaka ny fahamaizinana tsy hanaiky ny ordre izay omen'ireo za eto dia mampahery antsika rehetrarehetra nay verina mampahery ndray satria manomboka ndray manko zao ty fa niteritery miditra indray tsika io fa miverena indray. Aleloia. Andriamanitra no amelona anao Andriamanitra no amelona anao voafetra ihany koa ny vitandreo nen'ireo mpanjaka ny fahamaizinana reo iany hafana mody tambatambazanina anao any zavatra rehetra fa tsy anazy engely hafany reo any Jehovah reo fa tsy anazy fa tia ny fehezina ny olona tia ny fehezina ny zavatra rehetra fa tsy anana ny fahefana fa ianao androany manekely ianao ndao mitoky an'Andriamanitra aza mitoky amin'ny herinao aza mitoky amin'ny soavalinao aza mitoky amin'ny miaramilanao ozy izy ianao hoe hitady vary ianao ohatra ozy ianao hoe tena ampiasaiko mihitsy ny amanjako ampiasaiko mihitsy no ny fahamanjako tadavako vady lasa amin'izay ianao maninona atao daholo zao karazana ositrosotra rehetrarehetra sy make-up rehetrarehetra zao hitadavanao vady ampiasao ary ny fahamanjanao e dia hitantsika eto
fa tsy zany ny tokianao androany fa Andriamanitra ny tokianao. Soavaly sy kalesy zany fahamanjany zany dia mitoky amin'izany ny olona. Ny sasany efa miboridana mihitsy any amin'ny Facebook loza rehefa tena variany tena. Ianao moa zany eo dia manao Facebook ianao dia mahita zavatra mihitsy tena mahita zava-doza mihitsy eto amin'ity Facebook ity a. Tena miboridana ny olona rehefa na le malagasy tena mahavariana. Fa tsika tsy mitoky amin'ny soavaly sy ny kalesy. Inona zavatra anananao fa aza mitoky amin'iny fa no hitoky amin'Andriamanitra. Dia be ny olona te hampiasa vola, manana vola ampiasaina dia mitoky amin'ilay vola fa afaka fotoana fohy verina fa tampoka perta tsy misy tombony sanatria tafiditra satria tsy mitoky tamin'Andriamanitra. Fa ianao androany mba tsy hitoky amin'Andriamanitra fa tsy misy mpanjaka voavonjiny ny amarony miaramilana na ny olo mahery voavonjiny ampeniny. Tahaka izany ny fahavalinao. Tsy ahavonjiny aina ny fahavalinao. Andriamanitra hamonjy anao. Andriamanitra hijery anao. Alleluia. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Inona fanampahy? Alleluia. Mbola tsy vavaka aloha tsika mbola mielabelatra amin'ny toriteny dia mino fanampahiry anao izay ozy mampionina. Mino koa fanampahiry anao izany tenin'Andriamanitra izay nentiny teto izay. Alleluia. Dia misaotra azy tsika dia mahery trano mampionina dia Andriamanitra ny ampiasanao foana hatrany hatrany dia ampitombo ny hositra ao anatinao dia androso lalandava. Misaotra mampionina. Tany tompo izay mbola tsy voaravako teo izaho mbola tsy voaravanay teo Tiana Rakotoarizaka Indrin'Andrinasolo artizanay de Madagasikara fanilo zavatra manina Eliza Tsiala Wendy Rindrao Terira Albenjy Erika Erika Asy Rakoto Malala Jonathan Kodanela tonga soa nareo mbola tsy voaravako teo Claudela Velarso tonga soa daholo dia mahareta hatramin'ny farany. Alleluia. Misaotra andreo koa ampakasitrahana azy rehetra izay ataonareo mpandray anjara eto fa mampandroso anjareo foana ireny fakasitrahana ataonareo ireny. Halleluia. Salamo 7:30 andininy fa 9 hatramin'ny fa 9 no nivakiana teto tamin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miaramilany. Ny olo mahery tsy voavonjin'ny habean'ny heriny. Soavaly tsy azo itokiana ho famonjena ary tsy mahavonjy ny habean'ny heriny. Diny 9:20 indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrapony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Matoizana izy dia fanahintsika miandry an'i Jehovah famonjenantsika sy hampigatsika izy. Izy ny falian'ny fontsika satria ny anarany masina no itokintsika. Jehovah aoka ny famindraponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Halleluia. Amen. Tsy misy mpanjaka voavonjany miarany amarony miaramilany. Ny tena marina dia zao. Be dia be mpanjaka voavonjany miaramilany. Be dia be ny olo mahery voavonjany ny habean'ny heriny. Azavaiko. Reo miaramila rehetra, reo mpanjaka rehetra natanjaka rehetra hatramin'izay reo dia nandresy fanjakana daholo. Ary tamin'ny alalan'ny amarony miaramilany nareseny andreo fanjakana rehetra rehetra. Ny olo mahery ozy izy tsy voavonjy ny habean'ny heriny fa tsara fantatrao fa i Goliata hoy Saoly tsy toanao iny mahatsian'i David fa ianao mbola zaza izy efa mpiady hatramin'izay ny ainany. Zany hoe Goliata zany
tsy adiny Goliata voalohany akory a io ianany amin'ny Davida io. Ane talohany zany fotoana zany a tanteraka aloha hoe ny olo-mahery tena voavonjy ny heriny tokoa aloha e. Matoa Goliata mbola teo ary efa zatra ny antsy olona de tsy olona voalohany resiny a tsy ady voalohany teo amin'ny fiainany a io ady amin'ny zanak'Israely io. Ary ny Farao ny Egyptianina efa betsaka ny ady nataony. Ry Nebokadnezara efa nambabo firenena firy. Ary tamin'ny alalan'iny, tamin'ny alalan'ny Amarony miaramilany no nahavoavonjy azy hatramin'izay. Mandrapatonga ny fotoana anankiray hifanenany amin'ny Jehova. De tanteraka ny Salamo 7:30. Taloha zany a tena nisy be dia be mpanjaka voavonjy ny Amarony miaramilany. Ary zany mahatonga ny mpanjaka mampitombo nisan'ny miaramila. Ary be dia be no firenena miazakazaka mampitombo ny fitaovam-piadiny. Fantatsika tsara zao fa ny Sinoa sy ny Rosianina tao anatin'ny fotoana fohy de tena niakatra be mihitsy ny laharany teo amin'ny firenena izao tontolo zao. Teo amin'ny lafiny aratafika ny Sinoa sy ny Rosianina. Ary ny Koreanina tavaratra moa de ny azy aloha tsy misakafo zay tsy mahavita bomba atomika. Tsy mahavita bomba atomika, missile. Satria ireo olo ireo de mieritreritra fa ny abetsaky ny miaramila, ny abetsaky ny fiadina no afahana mandrezy. Ary natsika reto ary de zany daholo no fisainatsika. Mandrapatonga ny fotoana anankiray fantatsika hoe ohatrany ahoana indray zany miaraka amin'Andriamanitra. Ka eto de anomboka hiresaka ampitahan'ny fiainana tsisy an'Andriamanitra sy nisy amin'izay tsika. Fa Andriamanitra de miteny fa raha mbola mifanena amin'Andriamanitra ihany koa ireo mpanjaka ireo de tsy mahavonjy azy miaramilany. Raha mbola mifanena amin'Andriamanitra koa ireo olo-mahery ireo de tsy voavonjy ny habean'ny heriny izy. Ary ny soavaly zay nitokiny hatramin'izay, ny bomba, ny missile, ny sous-marin, ny roplanina mpiady rehetrarehetra izay nitokiny hatramin'izay tsy azo nitokiny atsony amin'ny fotoana izy mifanena amin'ny Jehova. Tahaka ny tehiteny zany ty tenin'Andriamanitra hoe tsy misy mpanjaka voavonjy ny Amarony miaramilany ary ny olo-mahery tsy voavonjy ny heriny. De tahaka ny miteny hoe raha misy ndray olona tsy manana ninina, tsy manana soavaly, de tahaka an'ireo olona be dia be tao amin'ny Baiboly izay efa nipofon'Andriamanitra fa ireo olona rehetra izay nirahan'Andriamanitra hanao ny asany de olona tsy nisy soavaly, olona tsy nisy miaramila. Ny teo ampiratana an'izany Gideon zany ary afa nanahena. Miaramila manetsiny a nahena ho lasa 300 sisa. Tian'Andriamanitra misy tena hoe tsy amin'ny alalan'ireo no andreseny. De nesoron'Andriamanitra ny zavatra mety nafahana ny rehare mba hahatonga inona, mba hahatonga an'izany zavatra zany tanteraka hoe tsy mahavonjy anareo miaramila, ny Amarony miaramila ary tsy mahavonjy anareo ny abetsaky ny soavaly. Ny olona tao amin'ny Baiboly rehefa piasa olona zay Andriamanitra ny heriny de mitady olona tsy manana an'ireo mihitsy ary izy. Ary ianao zay tonga mihaino eto androany, ohatrany hoe za vadiko boribory tsisy ninona, eo aminao eo mihitsy ny tian'Andriamanitra inoana ny heriny raha manaiky ianao. Atonga ny teny hoe zavy e tena vitan'izany, zavy eo izy Josefa de tonga amin'izao toeran'izao hoe tena lasa mpanapaka eto amin'ny firenena lehibe indrindra-tany de Egypta. De zay nitenen'ny Josefa angirafy nakatenan'ny eken'ny Egyptianina toteny nomena azy ny fahefana, nomena azy ny peratra fanomboakase. Ninona tia nitenenina de tenenina de tanteraka de neken'ny olona. Nefa inona ny deparan'izany Josefa zany?
lavadrano dia lifonja dia fanandefozana. Mosesy mba hiainga andresy lahatra miteny azy tsy hainga. Raha nahay miteny be teo izy dia possible hitoky tamin'ny fahaizany miteny. Fa izy Andriamanitra tsy misy mpanjaka voavonjany amaroany miaramilany. Davida tany ampiandrasan'ondry kely tany. Belelilelo kely taloha tamin'ny mbola kely mbola tsy dia maka izy. Natsoina ho atao lasa mpanjaka. Natao lasa isandatra. Maria renin Jesosy. Tsy Maria reny no vitsiny teo an-tanàna. Maria dia olona tsotra, zanak'olona tsotra. Tsy nahavirjiny azy ihany, fa izy mihitsy. Izy nahatsotra kely azy io mihitsy ny fidian'Andriamanitra azy ametrahana ilay zanak'Andriamanitra. Tsy voavonjy zany raha abajanga zany, raha ny fahamarinana no nentina iekeny teo anaty hojerena iekanina teo ambonin'ny zana tamin'izany fotoana izany. Zany Zakaiosy zany mianika azy vao nahitan'i Jesosy. Fa raha niankina tamin'ny halavany hoe izaho lava-peo mora mahitan'i Jesosy dia sahirana teo. Entin'Andriamanitra itenenina zany hoe rehefa hiaraka amin'Andriamanitra amin'izay ianao, rehefa hifanena amin'Andriamanitra amin'izay ny olona anankiray dia apetrao ny zavatra rehetra. Apetrao ny hamaroan'ny miaramila. Apetrao ny herin'ny tena. Fa rehefa fotoana ianao hifanerasera amin'Andriamanitra ka Andriamanitra no resahana ry havana dia mipetraka daholo amin'izay ireny. Zary lasa tsy mahavonjy intsony ireny. Zary lasa tsy reny intsony ny afaka nirehariana. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra rehefa hiantso antsika. Vitsy any zany olona antsoin'Andriamanitra eo amin'ny heriny zany tena fa tsy maintsy dia tsika lasa nidina ambany iny tsika le tena tao anaty ohatrany hoe fihetrena tanteraka faharesena iny teo no natsoin'Andriamanitra. Ary nanaporofon'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'ny isan'ny miaramila, tsy zany ny avonjy. Zany ny ekinan'ny mpanjaka maro hatramin'izay dia mpanjaka maro tsy nafantatra an'Andriamanitra. Fa ianao mahafantatra an'Andriamanitra ianao. Androany ampianaran'Andriamanitra tsika tsy hitoky amin'ireny. Fa hifantoka kosa amin'ilay 1:20 hoe ny mason'i Jehovah dia mitsindro izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony. Ny fahomiaza antsika dia miainga avy amin'ny fitsinjovan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra mijery antsika. Izy Jehova hoe any amin'ny Jehova 1:7 any nefa kitsika. Jehova 1:7 dia fa 5-7. Hoy ten'Andriamanitra, iry lehibe Andriamanitra kanefa tsy mba mamingavinga. Lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy. Tsy mitsimbina ny any ratsy fanahy izy fa manome rariny ho an'ny ory. Tsy mampiala ny masony amin'ny marina izy. Eo amin'ny mpanjaka ambonin'ny seza fiandrianany mampitoerany azy ho mandrakizay ka le tafasandatra. Halleluja. Eo amin'ny toerana eritreretintsika tsy hisiana ninninona io eo ny tian'Andriamanitra anandratana antsika. Eo ny tian'Andriamanitra anehoana ny voninahiny. Nanao azo zavatra zany Nebokadnezara zany ezaka araka ny filazan'ny mampiona teo. Nanao azo tena hoe tena lehibe fanona tamin'Andriamanitra fa nihetry ry havana. Nihetry. Farao ary ny Egyptiana hatramin'izay dia nanatombo nasany nanao defita amin'Andriamanitra Farao satria ny Egyptiana dia taloha dia tena hatramin'izao dia tsika mahita fa tena hatramin'izao ngeravina tena sahiran-tsaina ny manam-pahaizana. Sahiran-tsaina ny ingénieur hoe ahoana ny fomba nahavitana ny piramidy io.
tamin'izany fotoana zany sahiran-tsaina ny olona ao mandinika hoe ahoana ny fomba nahavitan'ny Egyptianina zany piramida zany. Navita zavatra ohatry zany izy ka sano nika idefian'Andriamanitra rehefa tsoba fahenina amin'ny telopolo andimy tadimy hatramin'ny fahafito rahampaviliana. Ary anisan'ny toky ngezabe tamin'ny miaramilany ny Farao. Fo izy Andriamanitra tsy mahavoavonjy azy reny. Tsy mahavoavonjy azy reny. Mahavoavonjy azy reny amin'ny firenena hafa any matoy izy natanjaka dia raha meno amin'ny firenena hafa any izy anazy zany dia matanjaka izy. Fa rehefa mihaona amin'ny Jehovah sy ny olony dia tsisy dikan'ireny. Satria mason'i Jehovah mitsinjo ny olony dia izay ny atao hoe fandresena ho an'ny olony. Tretinao revana fa zany fahagaganana ataon'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly zany tsy takatry ny saina zany. Tena manana tsingera hoe fahagagana kira zany mandany Jeriko ny rodany zany. Tsisy ninona natao tamin'io. Gaga koa manam-pahaizana. Nagaga ny olona ny piramida. Fa nagaga ny olona koa zany hoe mandany Jeriko. Mirodana zany. Ahoana ary ny ampirodana an'izany tsy ataony feona anjomara dia mampirodana an'izany. Nefa anjomara natao tanana, anjomara n'olona. Tsisy ampli, tsisy ninona fa mampirodana an'izany. Gideona miady tamin'ny miaramila ny Midianina zany. Tsisy ninona natao. Vilany tany ny vakina. Dia tsofina ny anjomara. Dia mikaika fotsiny any Jehovah sy Gideona. Dia fanaritaka ny vavalo dia rezy. Tsisy nilana na miaramila inona iady. Vilany tany. Vilany tany ve dia tokony atonga inona. Vilany tany ny vakina. Dia anjomara ny tsofina. Dia resy ny fahavalo. Satria maninona? Satria ao Jehovah. Ao Jehovah. Mijery fotsiny zanak'Israely ety lavitra ety. Dia misy miaramila be dia be eo. Dia latsahan'ny varatra. Latsahan'ny varatra sy ny tonga ny kotrokorana. Dia mifanaritaka dia maty. Tsisy napitidrary tsy nisy taty amin'ny zanak'Israely fa nijery fotsiny. Satria maninona? Satria ireo mitoky amin'ny Jehovah. Voainy antsika nitorian'i Jonatana sy ny mpitana fediny any amin'ny Samuel voalohany ihany toko 7:20. Ilay tenin'ny Jonatana hoe andao fa tsy misy masakana ny Jehovah tsy hamonjy antsika na amin'ny be na amin'ny vitsy. Tsy ilaina ny isana miaramila be dia be rehefa eo Jehovah. Ry havana. Nahoantsika ny andeha hitoky amin'ny miaramila. Nahoantsika ny andeha hitoky amin'ny miaramila. Nefa isika manana ny Jehovah. Nahoantsika ny andeha hiandrandra ny isan'ny miaramila. Raha fantatsika fa mason'i Jehovah mijery antsika ny atonga fandraisana amintsika. Misy tantara anankiray izay na tiako ampatsahivana antsika mety efa hentsika ihany ty tantara ty. Tantarany amin'ny mpanjaka voalohany inde zakitsika. Mpanjaka voalohany toko 5:10. Mpanjaka voalohany toko 7:10. Afa-sady 5:10. Mpanjaka voalohany toko 5:10. Solomon dia nanjakany Abiasy asa tamin'ny Joda. I Abi zany Abia taranaki Solomon moa zany. Dia lasa izy nanjaka izy. Dia rehefa maty izy dia nidimbiasa ny zanany atao hoe Asa. 9:10. Nizatra nafinaritra dia izao. Asa mpanjaka zany dia nanao izay mahitsy teo mason'i Jehovah toy ny nataon'i Davida rainy. Fa nesoriny tamin'ny tany ny olona izay nanolo tena hijangajanga ho fanimpotsamy sady
narino ny sampy rehetra zay nataony ray ana de makareniny aza de nahetry ny tsy andrem-bavy satria efa nanao sampy ho an'ny asa raha ary asany kapany sampy sy nandoro azy to andosany ndrika kidrona ary ny fitoerana avy de tsy mba noravana nefa na izy teo masonjeo amin'ny fony aza tamin'ny andro rehetra miaina ary nampidino hatramin'izeo fa zay zavatra noamasininy reny tamin'ny mba am'izay noamasininy tena de volafotsy sy volamena ary fanaka ity asa ity tsy de tena olona zaza hoe nanahoana ary tsy de tena hoe na hoe manana fahaizana manokana mitondra fanjakana fa ny zavatra tena iny namotika sampy ny zavatra tao ampony namotika sampy zany hoe nangava zay tsy marina rehetra teo masony Jehova ary tena vatra hoe masony Jehova mitsinjony marina de nitsinjovo ny asa ary jerenao tsara ato amin'ny tantara faharoa ngefa kitsika amin'ny tantara faharoa toko fa 9 io asa io ihany de zao ny zavatra nitranga fanjaka tantara faharoa toko 9 lova kitsika tantara faharoa toko 9 andiny fafito lo andimy fadimy mialatsiny tantara faharoa toko 9 andiny fadimy ary nanao tanàna mimanda tany jody izy asa zany io resahany io ka de nandro fahaizany tany ary tsy nisy ady tamin'izany andro zany fa Jehova nanome azy fiadanana alleluia vitany manda de tsisy ady ianao tamin'ny fiadanana amboary ny mandanao de izy tamin'ny jody de amboaritsika ireto tanàna reto ka azitsika manda manodidina sy tilikambo ary vavahady mily raha mbola azotsika zakaina ny tany efa nitady an'i Jehovandriamanitra isika eny nitady azy sika ka nanome antsika fiadanana izy tamin'ny manodidina izy ary de namboariny avokoa izany ka totosa tsara andiny fafito am'izay ary asa nanana miaramila de 3 hetsy mpitana pika lehibe sy lefina avy tamin'ny Joda ary 20 alina amby 2 hetsy mpitana apika sy tsipika avy amin'ny Benjamina alleluia ary reo rehetra hoe de lehilahy mahery avokoa nananatafika zany asa 3 hetsy zany hoe 300 000 zany telo mana 300 000 300 000 de 20 alina amby 2 hetsy indray 280 000 de reo miaramila mahery avokoa zany hoe elita daholo zany zany tonga de tsisy raha inlezo rehefa tonga de tena miaramila mahery daholo fa izao ny olana adiny favalo ary zera etiopianina ny voaka iady tamin'ireo ka mitondra miaramila raha etapitrisa sy kalesy 300 ka de tonga tao maresa ary asa ny voaka iady taminy de samy lahatra iady teo andosasy efata akaiky ny maresa na de nanana miaramila betsaka ary asa de zao raha mialamila ny resaka eto mbola misy manana lavitra no enao tonga zera etiopianina filonay miaramilana raha etapitrisa tonga de chiffre 7 feno miaramilanao manana andreo anao ny ary eto potra tonga de na de nanana neritretra nanana miaramila betsaka ary asa ry avana teo amin'ny lony nisy mbola nanana miaramila betsaka lavitra zany no mahatonga antsika tsy tokony irehare ianao raha ireharea mireharea ny amin'ny fanananao an'i Jesosy fa raha ianao ny irehare hifaninana amin'izao tontolo zao manambola ianao misy manambola anao ianao aravana tsy afaka hiteny sy ampanantenantsika mihitsy tsy mivavaka amin'ny manan-karena indrindra raha vola no resahana mety manana ianao
fa misy manana noho ianao any ambadika any. Ary raha io ny tetinao atao erika hifaninananao aman'olona dia za miteny anao misy manana noho ianao any. Raha io ny reharehanao. Isika kristianina nareo vehivavy raha tsara tarehy tokoa aloha ka io ny anaovanao hoe asehoanao isan'andro hoe tsara tarehy ny olona asehony hatramin'ny vatany ianao nga afaka anao an'izany. Tazomy ihany ny atsara tarehin'Andriamanitra ao anatinao. Aza mifaninana amin'olona amin'ny zavatra ohatr'izany. Raha hifaninana aty amin'Andriamanitra mifaninana. Raha irehare ny fanananao an' Jehova irehare. Tadidio zay. Fa teto raha ny rehare teto asa zera mbola nanana. Zera Etiopianina mbola nanana miaramila ray tapitry asy kalesy telonjato mikombona ny baba. Raha kalesy sy miaramila no resahana mikombona ho any vavan'ny asa. Mikombona ny vavan'ny zanak'Andriamanitra raha resaka vola sy arena ny faninanana eo. Tsika tsy mantra fa tsika sy tsika ny manana indrindra zany. Andriamanitra endry zay mahasoa atsika ny anina sahaza omeny atsika. Raha ny miliardera no tanjonao amin'ny vavahanao dia teteny aminao fa diso Andriamanitra ianao. Mety diso adresy ianao. Fa tsika dia zao tsika tsy mantra, tsika tsy fadiran-lovana, tsika manana ny ampy fa tsy tsika koa no fanamperana. So dia za nompan'Andriamanitra dia lohany fa tsy rambo dia za manana indrindra eran-tany. Fa raha nanana izy teto mbola nisy nanana noho izy teto. Fa zao 110 eo ny fananantsika tombony. 110 ary asa ny taraina tamin'i Jehova Andriamanitra ka nanao Jehova tsy misy afa-tsy ianao no mavonjy anay. Mavonjy ny tsy manan-kery raha iadino maro izy. Nandray ny tena no tsy manan-kery asa teto. Nanana miaramila izy sa tsy nanana izy. Fa tsarolo salamy 130 tsy ny amaron'ny miaramila no mahavonjy. Tsy ny habean'ny hery no mahavonjy. Ozy izy ny taraina tamin'ny Andriamanitra dia tena tsy misy afa-tsy ianao no mavonjy ny tsy manan-kery za zany tsy manan-kery zany raha iadino maro izy. Ka vonjay zay Jehova Andriamanitra ho fahinao ny ankinanay ary ny anaranao no andehananay hiady amin'ireto olona ireto. Jehova ianao ny Andriamanitra aza vela hisy olona resy ianao. Tanao napetranao. Raha misy ady eo anoloanao apetrao ny mahainao anao. Apetrao ny zavatra eo am-pelatananao fa mitenena tahaka ny asa hoe ianao no Andriamanitra aza vela hisy olona resy ianao. Tanao zany zavatra zany tena fahaizana miady zany. Fantatry asa fa Jehova Andriamanitra dia ao anatiny. Dia fantatry asa fa raha tsy resy Jehova dia izy koa zany tsy resy. Halleluja. Rehefa nandeha bus any zanako efa tantarako anareo ty. Andeha voyage d'étude any zanako. Bus ngeza be zay dia ao daholo ny ankizy. Dia miresadresaka eo ny ray aman-dreniny mpianatra. Dia misy tia manavanavatra ny chauffeur. Aiza moa zany nareo? Ady firy trajet nareo mandeha moramora milaminareo. Matahotra sao dia tratra amin'ny manao accident normal zany marina kosa zany. Ary raha za koa taloha tena mety nresahako mihitsy chauffeur natory tsara anao tamin'ny alina. Sotroko akay kely na sotroko afe kely fa sao dia mandromandro maso anao zanako eo anatin'ny tomobily io fa ny azo zany zavatra nyteneniko any an-tsaiko any sambatra ireo ankizy rehetrarehetra sambatra ireo tonga soa herendozy hoe satria maninona ao anatin'ny bus io ny zanako. Iza ny zanako? Zanak'Andriamanitra ny zanako. Halleluja. Ozy izy asa hoe za Andriamanitra miaraka aminao. Ianao tsy mba resy, za koa zany tsy resy. Ianao raha miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy resy. Tsisy Andriamanitra resy zany. Ataovy izay rahanao amin'Andriamanitra. Miaraka aminao Andriamanitra dia tsy resy ianao. Ekipa ny mpandresy ianao. Halleluja.
amen. Voateny an'izay izy dia napetra ny momba ny abetsaka miaramila izy tsy niteny zay za manana miaramila zao tsy niteny zay mio appui miaramilako 19 heures de route marina zany tamin'ny teto zany a tsy niteny asa hoe Andriamanitra tena mba rehefa tena kotiko isa miaramila ohatry ny vitsy fa mba andefaso miaramila Andriamanitra tsy nangataka miaramila izy enao io tsy miaramila ny solution anao fa Andriamanitra miaraka aminao ny solution anao toa zao tena tsy misy afa-tsy anao mavonjy tsy manan-kery raha ady amin'ny maro izy toa dia voaren'Andriamanitra ny etaeta ozy Andriamanitra hoe andefaka vola ary Jehova namely ny Etiopiana teo anoloany asa sy ny Joda ka tena nandositra eny ary asa sy vahoaka teo aminy nanenjika avy hatrany azy hatrany Gerara ka dia nafatesana be dia be ny Etiopiana ka tsy naharina tsondry fa voringany teo anoloany Jehova sy ny miaramilany ka nazahoany ny Joda babibetsaka ary namely ny tanàna rehetra manodidina ny Gerara izy fa mifatorana Jehova nahazo andreo ka dia mibabony ny tanàna rehetra fa be ny babo tao ary namely vary izy ka nahazo babibetsaka dia ondra manosy sy rameva ary teny verina ho any Jerosalema izy tanao ny nataondry asa teo dia nijoro araka tamin'ny miaramila vitsivitsy no nian'ny fahavalo fa rehefa niantso an'i Jehova izy nilanandreo miaramila ireo sisa tsy ady fa hamono dia ambabo ary retinao le miaramila ray tapitrisa teo tonga dia nitsoka dia namono avy aty arina fotsiny sisa le miaramila kely vitsivitsy ny iasa dia inona koa le izy nitatra le izy nitatra le nilanandreo miaramila ny asa io zany namono dia nandroba dia nambabo namovala dia nitondra ondry manosonody zange tena mitenao revany io fahavalongeza be amin'ny anarany sotsy io fahavalongeza be ho anoloanao io fahavalongeza be ho anoloanao atahoranao io ho hitanao fa ao ambadika io tsy miady amin'io kory ianao Jehova miady amin'io ianao mamono an'io dia mambabo ny tanàna manodidina amin'ny anarany Jesosy na rehetrarehetra misy aminareo reo mandalo ady be misy aminareo reo ary atrikady rapitso fa tonoko amin'ny anaran'i Jesosy nge fa zany ady atrehanareo rapitso zany nge ny fahavalonareo no efa potika zay aloha toa dia nanotoko fa potika ny fahavalonareo fa ao ambadika io hitatra alleloia iza no niteny hoe iza nalala no malin'io hoe azo babo zany mipararehetra nge raha nanita miaramila ray tapitrisa fa rehefa niantso an'i Jehova ka niteny hoe ianao no heriko Andriamanitra ianao no heriko fa za tsisy hery le mila tapitrisa aloha toa dia efa resy iny tsy ndresana tso dia resy ny tsoka fa akoatran'izany ny tanàna manodidina oriavana olona natahotra ho maly kely hery ho maly inona ny zavatra nyseho androany rehefa nametraka ny adiny tamin'i Jehova sady mipotika miaramila be dia be no nambabo ny tanàna manodidina reharengy zany ry havany hoe androany ianao miororo amin'io fahavalo io rapitso ianao io fahavalo io tsy intsony ny problemanao manangona ny fitahina vokatra io ady ianao raha hiankina amin'i Jehova ianao androany io adinao io fitahina no hoentinao mody ao ambadika io fandana miady alleloia ny eke fotsiny anatrehan'i Jehova araka ny teny niasany vavakaso hoe Andriamanitra Jehova tsy misy afa-tsy anao no mavondiny tsy manan-kery samy miteny rehefa avy hoe Jehova za tsy manan-kery fa fantatra fa ianao mitsinjony tsy manan-kery aza mitoky amin'ny miaramilanao aza mitoky amin'ny isan'ny miaramilanao fa mitoky amin'ny Jehova ianao inona ny nalehanjareo tany namono tena nitondra babo dia hoe nitondra babo betsaka gaga ngeravana ny vady aman-janaka reto miaramila reto tamin'izany gaga ngeravana andeha hiady mivoaka teo miaramila nangovongovotra tao fa hoaizinareo sa angeriny tombavaka neny tombavaka ray tapitrisa angeriny le miaramila mety ho faty raha ho avy rahalala ny taonao itiako fasoko ataovy eo andrefa tanàny efa avatrafatra sisa taovy mikasika ny lakamory dia soraty ny teny fanantenana hoe tsy maty avakory fa mbola matory zay feno mahasamanadiny dia zao tsara ny akizo ray tapitrisa ho ale
herineny tena manam-panahina any amin'ity ady ty raha hitapitrisa ho anisany zao fa niaraka tamina mpanjaka ny toko tamin'i Jehovah raha ho avy rahalala ny taona hodiko ahoany verina avy any mitondra omby amanosy sy ondry gaga ny tao tanàna nga tsy maty zao verina zao miaraka amin'ny fitahian'Andriamanitra alleloia iainga anao hiady apetrao ny isan'ny miaramila anao apetrao ny zavatra rehetra ventiny reharehanao misy aminareo mety hoe hiatrika olana any Madagasikara moa ny tena misy andefa ty andafy ty tsy mandaitra hoe za mahafantatra olona angonona daholo ny listan'ny olona ambony fantatrao ry amina koa toatra mahafantatra ny amina fa atsokely izy mandana mandeha amin'izao herinao zao hiatrikady ianao raha pitso fa tonomboko amin'ny anaran'i Jesosy tsy miady ny alehanao any fa manangom-bokatra tsy miady ny alehanao any fa mitondra babo mandeha mambabo mitondra babo miverina mody fitahiana raha pitso any loatra zao nareo hiatrikady raha pitso fitahian'Andriamanitra nefinareo mody raha pitso ohatratsika efa mitsotsotra manisany babo sisy ianao alleloia manisany babo sisy ianao izavy ny atrikady izy raha pitso rafaka pitso amin'ny terinandro ty manisa babo sisany alehanao raha pitso ohatr'izao nefa petrapetraka sady mihinana sipso ianao mijery fandarina manisa babo alleloia satria nanino nametraka ny atinao tao amin'ny Jehovah Andriamanitra fa ty misy ererangeza-be natao ny asa rehefa nanao ererangeza-be atao amin'ny andininy atao amin'ny tantara faharoa ihany andininy faha-enina-mbinifolo aloha hoe sotrahany kely vetivety averinareo misotrahany kely fa somary maina ny tentako miteny eto dia sotrahany kelitsika vetivety fotsiny tomboka azafady hitrao amin'ny tapany faharoa zao tsika tantara faharoa toko faha-enina-mbinifolo andininy fahafito mafana ny andro dia misotro rano tsika alleloia alleloia tojo zany zao hiatrika zavatra raha pitso dia raha pitso tojo raha pitso arivo ohatr'izao ianao andefa mesazy aminay ianao fa hivimbona ao ambadiko ady nalovanao io ianao aloha to dia tsy resy zay aloha matokisy tojo aloha to dia tsy resy ny anaran'i Jesosy mivavalin'ny tojo resy dia ao ambadiko ady io misy zavatra ngezabe alleloia vokatra hoentinao babo hoentinao ao ariny an'io zany hoe io ady io zany nanokatra lalana fotsiny ahafahantsika mahazo an'le tany manodidina ny Gerara zay fotsiny le izy alleloia dia hisaotra ny olona mananady hisaotra ny ady io anao raha pitso hoe misaotra so ihany fa nisan'iny ady io raha zany tsy hitako ty alleloia tantara faharoa toko faha-enina-mbinifolo zao amin'izay ny zavatra nitranga andiny voalohany tamin'ny taona faha-enina-mby-telopolo nanjakany asa dia niakatra basa mpanjakan'ny Israely hamelon'ny Joda dia nanamboatra ny rama izy mba tsy hisy azo ivoaka na hiditra ho any asa mpanjakan'ny Joda erangeza-be amin'izay andininy faharoa ary asa namoaka ny volafotsy sy volamena avy tamin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny tranon'ny mpanjaka dia nampitondra azy tany amin'ny Beni-Hadada mpanjakan'ny Siria izay nitoetra tany Damaskosy ka nanao hoe misy fanekena amiko sy ianao dia ilay tamin'ny raiky sy nyrainao ka indro ampanatitra volafotsy volamena ho anao ka andeha tsoay ny fanekenao tamin'ny Basa mpanjakan'ny Israely mba hialany amiko ary Beni-Hadada nanaiky ny tenin'ny asa mpanjaka ka nanilaka ilay komanda miaramila hamelon'ny tanànan'i Israely dia nandravany Iona sy Dana sy Abela Mahima ary ny trano fitehirizana rehetra izay teny amin'ny tanànan'ny Naftaly izy ary noho nireny Basa zany dia nitsahatra tsy nanamboatra ny ranomatsony izy fa natsahany ny asany ary izy mpanjaka namory ny Joda rehetra ka dia nesorony olona ny vato sy ny hazo tao rano izay namory ny Basa ka nentina nanamboatra ny Geba sy Mizpa andininy fahafito ary tamin'izany andro zany dia nakeo amin'ny asa mpanjakan'ny Joda hanany mpaminany anany ka nanao taminy hoe noho ny akinanao tamin'ny mpanjakan'ny Siria dia tsy niakina tamin'ny Jehovah Andriamanitra anao dia afa nandositra ny tananao ny miaramila amin'ny mpanjakan'ny Siria somary be va ny Etiopiana sy ny Lobita ary somary be koa va ny Kalesina sy ny mpitaingitsovalina
nefa noho ny akenao tamin'i Jehova dia natolony teo an-tananao reo fa masony Jehova mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehoany amin'ny manikery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Adaly ianao tamin'izany ka dia hisy ady azo anao hatramin'izao. Izao zany ny olana. Nisy mpanjaka amin'izay hoe Basa, mpanjakan'i Israely, andeha hanafika ny asa. Tsy voalaza nisan'ny miaramila ny Basa fa zavatra fantatra fotsiny andeha hanafika ny asa izy. Zao tonga dia nangovotry asa. Dia zao ny nataony niantso mpanjakan'ny Asirianina izy, mpanjakan'ny Sirianina, Beni-Hadad ny anarany. Dia nomeny vola mena, vola fotsy, notambazany vola mena sy vola fotsy mba hanampy azy amin'ny ady. Ary inona nataony fa karamany? Vola mena rakitra, vola mena avy tamin'ny rakitry ny tranon'i Jehova sy ny tranon'ny mpanjaka, zany hoe ny zavatra any Jehova nalainy nanakaramany azy mba hiaro azy. Tena teneniko anao ry havana fa tena tezitr'Andriamanitra. Ary naniraka mpaminany ny teny hoe ianao nge izy niady tamin'ny Etiopianina firy nisany zareo? Firy le izy eo raha ray tapitrisa. Aiza moa le izy iny? Ray tapitrisa le verset vakitsika teo iny. Firy moa le verset vakitsika teo iny fa tsy tadidiko fa fandrava le baiboliko. Eny le nanana le miaramila ray tapitrisa teo. Amin'le tantara faharoa izy teo. Zera Etiopianina azafady nanana miaramila ray tapitrisa. Fa ny miaramila ray tapitrisa netsoa ny asa an'Andriamanitra. Fa teto reto tonga Basa tsy nila nanontaniana kory nisan'ny miaramila hoe firy. Mba nanontaniana aloha hoe firy. Fa izao efa netiny natao. Tsaroako indray andro an. Efa tantarika anao indray mivady, izay mivady an, na dia misy fotoana ary mijery foana ilay tantara teneniko. Fa atao anao fa izay ilay tantara nenanay. Efa nitorian'ny tompontsoa sa hoa tamin'izany tsy nanam-bola intsony izay hividanana angalana avoka. Dia tsy nanana avoka ary havana nitorian'ny olona tamin'izany. Fa nivavaka tamin'i Jehova. Dia nahavariana fa le mpisolo vava, le mpitory anamany tsy tonga fa mpisolo vavany ihany no tonga teo. Dia io mpisolo vava io ihany nampiasain'Andriamanitra sady nandetika anahy no niaro anahy teo anoloan'ny mpitsara tamin'izany. Zany hoe tsy nanam-bola intsony izay tamin'izany, tsy nanana ninninina fa dia tena hoe mandeha sisa herin'Andriamanitra sisa. Dia araka an'le tenin'ny asa rehefa mivavaka tamin'Andriamanitra teo. Hoe za Andriamanitra tsy misy afa-tsy anao mavonjony tsy manan-kery raha ediny maro izy. Dia niakana tamin'i Jehova izay tamin'izany tsy ataon'ny fitsarana tsy nisy mpiaro. Fa dia tena raha nalefan'olona tany Anosy Lava dia tsisy nino tenenina fa navitan'Andriamanitra. Taty ariana amin'izay ary. Tamin'izany izay boka nitrosa tsy nanana ny ariary. Taty ariana indray izay mivady efa nitahin'ny tompo. Efa nitahin'ny tompo fa nanana olana. Araka ilay teko tamin'io nisy an'ilay olona nitory an. Dia olona manam-pahefana io olona io. Ilay nanao apitaka an'ilay hoe nikaka an'ilay tomobila dia nanaovana hoe nanaovana izy mirahalahy sinema azy efa tantarika an'izay tonga tsy averiko intsony. Fa ny zavatra tiako atongavana tonga indray io ady io. Dia inona amin'izay zavatra nitranga. Tamin'izany izay mivady nanana client izay. Client mpaka tobila aminay avocat. Tonga dia naray convocation amin'ny polisy. Ino ny tirony loza. Tonga tao amin'ilay polisy amin'izay tena nitapatapain'ilay polisy tao an. Teny efa tsy zatra an'izay intsony. Tady nampiroroan'ilay polisy hoe higadra. Vao nivoaka avy teo izay to dia niantso an'ilay avocat. Mpisolo vava. Allo, aizinareo, aizinao fa paozinay mivady amin'ny natahotra ohatran'inona nangovana ny resaka tamin'ilay mpisolo vava. Saingy ny tena ilay polisy ohatr'ilay mitarena amin'ny dada ireny.
anke tenteneny ohatrany ke za ihany afontseo re zay de ozy le tsara ozy le mpisovava tsisy ataoranareo zany ina atoranareo lao raisiko tanana tsy manino teo ny olo teo de nandoa 2,5 millions tam'izany 2,5 millions anaovana taratasy kely iny de lasa le mpisovava no namonjy an'le satria mbola convoqué any ampisiny de za tsy nakantsony fa le mpisovava nandeha nisolo tena nako naginaka any am'le polisy zany hatrano 2,5 millions 2,5 millions 500 francs 2,5 millions 500 francs ça va 500 francs 1000 laona satria nisy le iny satria nisy le vola de nomena le paquet de lasa izy nakanjo tonga tany izy zao nyteneny milaminy tsisy ataoranareo nanatao tsisy ataoranareo de nitsotsotra any hatrandre soiafa nisy vola soiafa na lalany avoka fa ny olana de zao lamany andro tri fotsiny le izy ary ino nandaovana vola tamin'ny avoka fa ny ampitsony niazo ndraiky a polisy tonga avy ianao fa tena ilainy ianao natsona ndray ny le mpisovava tsy azonao amin'ny telefôny natsony tsy azo amin'ny telefôny natsony tsy mahitsy ny verina tany any niditra atao am'le polisy any ny tenako inona zany nandaovanay an'le 2,5 millions nisy nakamo maro fotsiny ary ny atongava an'le mpisolo-vava tany ndray vomena nasarotra an'izy satria tenen'le polisy zay anako zany vavanareo tam'le avoka zany embotro ny vavanareo vomena nasarotra vomena zany ohatrany napiditra lalina an'le izy tsy tsarony mivady fa zay nge tsy nanambola mividanana nangalana avoka narovan'Andriamanitra iasa ngeryavana teto miaramila ray tapitrisa rehefa niady tam'izay re Etiopiana narovan'Andriamanitra izy mitondra baba ary izy niverina avy any fa rehefa taty am'izay fa mba netiny natao efa nananamana natao hoe abeny adanda efa nananareo lasan tamin'olona de nalaina efa nanana rakitra atao amin'ny tempoly efa nanana vola fotsy sy volamena de izy efa afaka mividy olona am'izay ndo akapikaramanady ty raiso ny vola ohatry zao ndana voniny miaramila tezitra Jehova satria zao naninona ny lasany toky tamin'ny abe amin'ny miaramila naninona ny lasany toky na nisy importance an'ilay isana miaramila anika ny zavatry Jehova mihitsy ny nalaina natao karaman'olona fa naninona raha niverina ny toky tamin'Andriamanitra za de tena tety aminao raha nomban'Andriamanitra anao tamin'ny adinao tamin'ny herintaona ahoana ny tsy omban'Andriamanitra aminao am'ty toizo ny natonga ny antom-pandresenao tamin'ny adinao tamin'ny voalohany de nitokisanao tamin'ny Jehova miaramila ray tapitrisany teo nitoky tamin'ny Jehova ianao naresy maniny ianao zao tsy fantatro akory na ifiry ny isan'ny miaramila ny basy tsy fantatro ange firy ny isan'ny miaramila teo fa nitahotra ny lasa aloha ary izy nefa manan-katao aho zao afaka mividy mpisolo-vava am'izay tsiry afako androany andoantsika hiaraka hiteny hoe za Andriamanitra tena hitoky aminao lotsika hitoky amin'Andriamanitra mahavonjy anao ny Andriamanitra mahavonjy anao amin'ny adinao rehetra Andriamanitra na firy mbola miaramila miandry anao eo na inona mbola ady miandry anao eo tsy nisy mpanjaka vonjiny maro miaramilany na firy miaramila mpanjaka iady aminao mitoky amin'isany miaramilany ianao miaraka amin'ny Jehova rery andry halleluia Jehova rery andry fa nefa maninona nefa ampy anao hotahiny tompany antsika rehetrarehetra za androany de teny aminao hoe
raha so sady mitadira fanaraka amin'izay mihitsy mba hatonga antsika ahery ao anatin'izay. Tokony andresana, tsy tokony ampatahotra anao ny ady tsy lalovanao io. Tsy nisy miaramila no tokony ampatahotra anao. Fa ny fanontaniana apetraka aminao androany dia zao, mitsinjo anao ve mason'i Jehovah sa tsy mitsinjo anao. Salama 430 andininy fa 5. Maso Jehovah mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. Mihaino ny fitarainanao ve Andriamanitra? Alleluia. Manao ahoana ianao eo anatrehan'Andriamanitra? Manao ahoana ianao marina ianao sady diso? Tsy manisa miaramila zany ny tsara ataonao, fa mandanja ny fahamarinanao eny atrehan'Andriamanitra. Dia ny ady rehetra eo anoloanao azo antoka sady mbola tsy miady koa ianao dia efa mivoaka mpandresy. Mbola tsy tonga eo aminao akory ny fahavalonao dia efa kotiny mandeha mitsaoka. Satria maninona? Satria anao manan'Andriamanitra mitsinjo anao. Ho tain'ny tompony antsika rehetra mahireza daholo fa Andriamanitra melo lalina anao sady amin'ny adinao io. Tadidino lesitsika androany ao amin'ny latin'io ady io ianao mandeha makeny mamono fahavalo sy mambabo mitondra babo mody sisa. Samy tain'ny tompontsika rehetra. Amen. Yahweh,
sotralao zay jesosy ny amin'ny fitiavanao makasitraka tompo ny amin'ny fitahina soa zay nataonao tamin'ity fiainana ity androany isoranay ny anaranao jesosy ny amin'ny tahinao ny fiainanay ka tonga somatsara tao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao zay misaotra Jehovah'Andriamanitra trino ny fahasoavanao dia voatory tetonay ny hafatrao dia tahio ary jesosy izany teny izany tahio izany teny izany jesosy mba hiasa mahery ety anatin'ny tsirairay avy mba hiasa mahery ety anatin'ny rehetrarehetra ka tonga anay jesosy tena hoe andeha tsy amitahotra fa atoky anao amin'ny ady rehetra zay lalovanay Andriamanitra misaotra Jehovah'Andriamanitra ary tahio zahay tahio reto mpanomponao izay miankina sy mitoky aminao betsaka Jehovah'Andriamanitra ny fahavalo manodidina anay betsaka Jehovah'Andriamanitra ny fahavalo zay eo anoloanay ary maro dia maro izy ireo fa tsy anisan'izy ireo kory zay Jehovah'Andriamanitra firy fa ny zavatra fantatray Jehovah'Andriamanitra dia zao tsy misy manahaka anao tsy asa na amin'ny be na amin'ny vitsy ary raha masonao mitsinjo anay Jehovah'Andriamanitra masonay fotsiny mitsinjo anao Jehovah'Andriamanitra dia fantatray fa aomby izay. Halleluja. Jehovah'Andriamanitra tsy toa antafio anay ny herinao amin'ity androany ity. Antafio anay ny herinao mba hahatonga anay
hitoky aminao. Azavelanao ny masonay hijery, azavelanao ny sainay anisa sy andanjalanja ny herin'ireo fahavalinay. Voaka kosa ny masom-pananay hitsinjo, misy Andriamanitra lehibe sady tsara miara-mandeha aminay. Dia Jehovah Andriamanitra ny Israely. Jehovah Andriamanitra tsy toa dia ambino ary izahay. Mivavaka manokana Jesosy ho an'izay olona rehetra mety hoe miatrika ady izy amin'izao fotoana izao. Miatrika fahavalo izy. Jehovah Andriamanitra fantatra fa tsy tonga fotsiny taminay izany teny izany fa tena nomenao anay, ampahirezanao anay satria tsy adininao ny mitsinjo anay. Ary tena nitsinjovanao anay manokana izany toriteny izany Jehovah Andriamanitra. Ko ampahirezo ary izay rehetra hiatrika ady. Ampahirezo izay tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Dia oka ny fahavalonay hiondrika eo anatrehanay. Ao ambadiky ny ady izay lalovanay Jehovah Andriamanitra. Dia misy baby be dia be hoentinay miverina. Ary amin'izany fotoana izany zay dia misaotra hoe misaotra Andriamanitra ny tamin'ny ady. Fa hay tsy ady natao amin'ny tenanay, fa ady natao azahoanay babo. Ny fahavalo no ny antsy ady, fa izay no hivimbina babo. Ny fahavalo Jehovah Andriamanitra, ny fahavalo Jehovah Andriamanitra no ny antsy ady anay, tonga mba hiady aminay, fa izay kosa ny anenjika azy. Ary ny tanàna manodidina rehetra dia hovahana ny vala, hovahana ny fitehirizan-tsoa, dia hivimbina fitahiana vody izay. Sotra Jehovah Andriamanitra. Ilay izy ary tsirairay avy, azavelanao misy ho reraka, azavelanao misy ho kivy Andriamanitra, fa samy androso avokoa. Azany te zany tsisy voatsaingo ka na dia ray aza ny fona fafiteto fa moavy zato eny anatin'ny tsirairay avy. Dia andeha amin'ny kery izay androso tsy amin'ny tahotra, fa manana Andriamanitra lehibe miara-mandeha aminay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra fa tsara indrindra ianao ary tsisy toanao. Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahery. Halleluja. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao mampanosotsika ny anabavitsika Razana Monique avy any Koeta, ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona anabavy Monique. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Wala mafatika. Ndio tarehe za ndio tunasema bali wakati kama wewe kusahau ambapo tunataka kufanya kampeni na pia na sana ile ya kampeni magana au sote pia wana kama condition na tandira na fikra ni tayari tek sote nzanti na tunataka kufanya pia sana anaonjwa ni tukisana ya mshovali kwa Kiri zai ananane tupo Andriamanitra no fianarinao zay androany mba hahatonga zay ihany koa aminao Jehovah Andriamanitra ilay nahary izao rehetrarehetra zao. Ary amitoky aminao zay tompo Andriamanitra dia resy toy zay amin'izay rehetra izay ilanavanay. Ary rehetra fa malala dia ngatany eny herinao ireo sakafo anatinay tazony izany teny izany tompo Andriamanitra mba hahatonga anay tsy hatahotra ary tsy Kasi amin'izay izy na koa olo manodidina anay na koa zavitrananay eo amin'ny tananay Jehovah Andriamanitra dia avonjanay ireny dia tonga anay ho aiza rehetra ny tena tsara tompo Andriamanitra dia zahay mitokika aminao fianary zahay ary masonao tompo malala mitsilo anay mijery anay ary andrandra amin'ny famonjam-ponao zahay isan'andro isan'andro ao ambiny fananay mampisilovena amin'ny fahamerenao tompo Andriamanitra misaotra anao zay amin'izany teninao zany ary Gatako Jehovah Andriamanitra ifananao masony tazony izany teny zany amin'ny androany ty andro fonay dia rehetra izay tonga teto miaina izany teninao zany izay rehetra izay mbola ieny tompo malala ho mehery izay afahanay miantony aminao mandritra ny fiainany rehetra mandra-pahaiana amin'ny tany tompo Andriamanitra. Fa raha mitoky aminao zahay dia mahery foana izay isan'andro isan'andro mankasitraka anao zahay. Ankehitriny tompo malala tonga ny fotoana izay itondrako ny ambavaka ny firenenanay eriko tongotra ao Jesosy malala ho tena hoe tsy miafy aminao zany firenena zany
izahay tsiketraka isanandro isanandro mitondra ambavaka ny firenena zany bibebaka izahay toko marara fona aminao amin'ny faharatsianay amin'izany ozy zany mielikonay amin'ny fahotanay mifona sinasina aminao zany tianay mianafy ny fahotanay amin'izany firenena zany toko marara sinasina aminao zany mangataka ny famindranom-ponao toko Andriamanitra hiarotsika amin'izany firenena zany ary araka ny fanebiany fitiavanao ny ijerevanao an'izany firenena zany ao dia toko marara isanandro isanandro akofinao mampitirady ny foana ny tao ao ny vonolo ny masom-poana ny mason'olona madinika fangalarana olo Jesosy marara sy tiatomponao zany Andriamanitra tianao ny maniraka ny olona hanao zany fa dia voly miasa mafy amin'izany firenena zany tompo raha mba misy marina dia amin'izany firenena zany aza bany dia Andriamanitra mamindrafo aminay fa mety ny fahotanay sady Jesosy marara endrika eo anatrihanao rehetrarehetra rehetra tsy manam-pialofa ampitsara rehetamboty Jesosy marara antrao izy reo amindrafo izy reo ny sakafo izy reo mihitsy izy reo Jesosy marara ary anako mitsinjo ny madiniky manome hery ho an'izay kirikiry anao Jesosy marara ny afahan'izy reo dia tsy misy fiainan'izy reo rehetra manontolo Jehovah Andriamanitra ao ny salama eo dokotary eny na dia eny amin'ny toerana mahasamihafa na amin'ny tokantrano Jesosy fetinatrianao zany rehetrarehetra zany ampianary malagasy mba hiorina aminao hianaty fanifoantrandro fa zany ny fitraponao zany rehetra ao amin'izany firenena zay mba hiananay fahotanay samika toko Madagasikara raha mianao fahotanay toko malala raha tsy mahay manova fon'olo amin'ny fanananao irao mikasiky ny olona rehetrarehetra ao mibebaka hiarany ratsy fanao atao fandan'izy hoe Jehovah Andriamanitra efa ndraiky ny fatianao ary fambiseho amin'ny fitaranao avokoa toko malala any konkolantananao ihany koa fitondra fivavahana rehetrarehetra mba hisaly toro-pamaly amin'ny olona Jehovah Andriamanitra amin'ny anaranao masinao ngatahako an'izany vavaka zany toko malala ary raha hisaraketo izay amin'ity androany ity ny fanananao tsy hisaraka aminay ary raha anjelinao masina hiaro any amin'ity alina ity raha andeha hatory zahay dia ondram-piadanana toko zahay ary ho azonao ampifaliana zay rahampitso sotranao zahay amin'ny fanatanterana fotoanany rehetra tamin'ity androany ity voninahitry nanaranao amin'ny zavatra rehetra izay nitorenay teto tamin'ity betsaka ny zavatra ty lazaiko ngatahako Jesosy malala izy koa zay votoniko fontanteraka perty zahay anao Andriamanitra mahay manao ny voatra noho n'izay eritseretinay noho n'izay irenay tanteranao aminay tsirairay avy an'izany sotranao toko malala fa tsara anao tianay anao maminay anao satria nay fona niany feonao sotranao tombo voninahitra ho anao alleluia amen Halleluja, mankasitraka irapoeran-tsaina nanabavitsika raha zana Monika tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentin'izay androany Andriamanitra manakireba saona any maly fitianao raha nabavy zana Monika dia tombositra mitombo saona dia mahereza foana dia mandresa anjara foana ampahery anao ampijoro anao ampafananao amin'ny fanomponan'Andriamanitra daholo zany soratsika rehetra koa nahatra andra mifana fa tapitreto ny fandalatsika raha mbola sitokiny amin'ny raha lanitra Jesosy dia hoenentsika rapitso maraina nareo araka amin'ny mampionina ao anaty vavaka maraina amin'ny folo ora fa tsy amin'ny sivintsony dia rapitso alina iaraka amika nareo amin'ny sivy ora sasany fa tsy amin'ny folo tsony zao amin'ny sivy ora sasany alina ny vavaka fa fiambena zay rahantsika tahaka an'izao misotranao ary dia samita iny tompo daholo rapizindrantsika mireto alibena araka taminao teto ny fiarahantsika ny tapitra fa raha mbola te araka aminay anao dia midira amin'ny site web any akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao meno nozapeo akiradio samita iny tompo daholo dia mahery taontsika tsirairay avy Jesosy momba antsika tsirairay avy matory amin'ny fiadanam-potsara ianao androany dia hiarika tontolo andro mahafinaritra be amin'ny kely rapitso ary ny fahavalinao iondrika ao anatrehanao dia hitondra babo ianao samita iny tompo mahery izy daholo